arabatoko lafina ratoko vavy amtsikitsikina indray no iarana amitsika ny tokantrano any amin'ny takarivan'ny alatsinainy voalohan'ny herinandro alatsinainy fa 17 ny volana oktobra 2024 ity dia manasana ho ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny faranisan'ny vaovao nisongadina ny tatitra samihafa izay nitanterahan'ireo vondrona sy ny mpanara-maso ny fifidianana taorina ireny fifidianana filoham-pirenena ny 2024 ny volana lasa teo ireny eo ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa manoloana izay fahatotosan'ny fifidianana izay ary ny trangam-piarahamonina samihafa ihany koa ny ona tamin'ny mpanao gazety ary sy ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny sadek raha ny tatitra izay nentin'izy ireo moa dia azo ambara fa nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny ny fifidianana tanterahana ny 2024 ny volana oktobra lasa teo. Tao anaty filaminana tanteraka, malalaka ary tao anaty fahamarinana, fangararana ary nampiseho ny fahavononan'ny olom-pirenena no nijoro amin'ny fifidianana fihojiana voaloha izay nitotsaina ny 20 oktobra lasa teo. Io no fanambarana vonjomaika nataon-Dramatoa Netimbo Nandi Ndaitwah ministry ny raharaham-bahiny ao Namibia sady lehibe niraka mpanara-maso avy amin'ny sadek raha nanao fanambarana izy io maraina io tetsy amin'ny hôtel Ibis etsy Ankorondrano. Nisaotra ireo hery politika sy kandida nampiseho fitondran-tena mendrika ny mpitandro filaminana izay tsy niamboadito tamin'ny fitandronan'ny filaminana nandritra ny fifidianana ary ny senita noho ny asa matianina izay nitanterahany teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ary ny vondrona iraisam-pirenena noho ny famatsim-bola sy ny fanohanana ara-teknika ary mirary ny tohizan'izany fahombiazan'izany amin'ny fihojiana faharoa ny sadek. Ce qui concerne notre déclaration, elle porte sur ce que nous avons pu observer pendant la campagne électorale, les jours de vote et durant les opérations de dépouillement et de comptage. Nous avons pu observer que tout cela s'est déroulé de manière libre, la campagne a été libre et les jours de vote, toutes les choses se sont déroulées de manière transparente et il y avait l'équité dans les opérations de vote. Nous avons vu que lors du dépouillage, ces opérations se sont effectuées dans le bureau de vote. Aucun bulletin de vote n'est sorti dehors pour aller faire le dépouillement en dehors de ces bureaux de vote. Donc nous avons vu des gens soulever les bulletins de vote, montrer ce qui était coché. C'est de cela que nous parlons de la transparence. La mission d'observation électorale de la SADC a pu observer que le dépouillement et le comptage s'est déroulé dans les bureaux de vote, après les opérations de vote et en présence des représentants des candidats et de tous les autres observateurs. Des PV ont été établis où les résultats sont enregistrés. Alors je pense qu'il serait un peu difficile pour quelqu'un de frauder parce que les résultats sont dans le PV qui sont détenus par les représentants des candidats et les observateurs. Alors je ne vois pas comment il pourrait changer ces résultats. Et aussi, j'ai la conviction que la CENIT a la capacité de prévenir ces tentatives de fraude. Nous avons des informations, nous savons que le financement du candidat est basé sur la loi. Et c'est la loi que tout le monde doit respecter. Donc, en se partant sur cette loi, nous pensons que tout le monde qui a pu avoir le financement s'est basé sur cette disposition légale. La première recommandation, encourager les efforts permanents de réconciliation parmi le peuple de Madagascar. 2. La création des centres d'enrôlement fixes. 3. Continuous voters registration and updating of the voters roll. 3. Enrôlement permanent des électeurs et mise à jour de la liste électorale. And that is necessary so that people who are not in the voters roll and they want to register themselves to be given an opportunity to do so. Cette recommandation est nécessaire pour permettre à des citoyens malgaches qui ne sont pas sur les listes électorales de se faire enrôler pour participer aux prochaines élections. 4. Senate and other stakeholders to intensify voters' education. La CENIT et les autres acteurs impliqués dans le processus doivent intensifier l'éducation électorale. And 5. Identification of the polling station during elections. 5. Identification des bureaux de vote pendant les élections.
Nahatsikaritra indro kely ihany koa anefa ny SADC toy ny tsy fisoratandreo olom-pirenena ao anaty listim-pifidianana sy ny fahazoana kara-pifidianana kanefa tsy hita ao anaty listim-pifidianana ny anaram-pifidy. Nanolotra sosokevitra ihany koa ny SADC amin'ny tokony hanatsarana sy hanamafisana ny fikarakarana ny fifidianana izay andraikitry ny senita.